Falomerabantsika tsirairay avindray tratra ity alakamisy maraina fa 2 ny volana janoary ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny ny heriny meny ny famonjam-pony hatrany amin'izao maraina izao indray. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra anio dia hivavaka isika. Andriamanitra raina tsara indrisan-danitro, tolotra ianao ny dera, ny laza, ny anja sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao atombonandro indray fa anay mandray ny famonjam-po avy aminao. Ngataka aminao izahay mba ho avaozinao mandraka iva ka arakaraka ny tombon'ny fotoana no hitombohan'ny fahalalanay sy hitombohan'ny finoana ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe hery hanoherana ny fakapanahy. Nalaina milioka toko 7:120 sy ny 2:20 manao hoe ary efa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Amen. Mety ary eo amin'ny tompo ireo izay mitonona ho mpianatry Kristy raha toa ka raroto ny tompo tsy omena azy ireo amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy. Tsy akaton'Andriamanitra ny lanitra ho an'ny vavaka ataon'ireo fanahy mibebaka amin'ny mpanetretena sy finoana. Tahaka ny vavaka nataon'i Kristy tamin'ny batisany dia azo antoka fa hibaka ny an-danitra ankehitriny ny vavaka tsotra sy vokatry ny fo ataon'ny olona mahatoky. Nisokatra ho valim-bavaka nataon'i Jesosy ny lanitra, ary izany dia manambara amintsika fa afaka mihavana amin'Andriamanitra isika ary voaorina amin'ny alalan'ny fahamarinan'ny tompo sy mpamonjy antsika io fifandraisana eo amintsika sy Andriamanitra io. Tonga olombelona Jesosy kanefa nanana fifandraisana hety sy lalina tamin'Andriamanitra izy. Nampifandraisany tamin'ny maha-Andriamanitra azy ny maha-olombelona azy, ka manjary azontsika tao ny ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra sy eo afa-mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna. Ohatra ho antsika amin'ny zavatra rehetra tokoa Kristy nosokafana ny lanitra ho valim-bavaka nataony tamin'ireny, ary nidina teo aminy tahaka ny voromailala ny fanahy masina ka nitoetra teo. Natao hifandray amin'ny lehilahy, natao hifandray amin'ny vehivavy ny fanahy masin'Andriamanitra ka hitoetra ao am-pon'ireo izay mankatoa, hitoetra ao am-pon'ireo izay mahatoky ihany koa. Andray fahazavana sy hery ireo izay mikatsaka an'izany marina mba hanana ny fahendrena noherana ny Satana sy handresen'ny fakapanahy. Natao handresy tahaka ny nandresen'i Kristy isika. Natombon'i Kristy tamin'ny vavaka mafana ny asa fanompony. Ny ohatra nasehony dia nampiharihary fa ilaina tokoa ny vavaka hananana fiainana kristianina feno fahombiazana, nifandray tsy tapaka tamin'ireny Jesosy, ary ohatra tonga lafatra natao tafitsika tokoa ny fiainany. Miankina amin'Andriamanitra ny fahombiazantsika eo amin'ny fiainana kristianina, ary manokatra eo anoloantsika ny lalana mankeo amin'ny loharano kely izay tsy mety rihatra ny oam-piainan'i Kristy. Izay azonao hanovozana, azoko hanovozana, azontsika hanovozana fahasoavana, azontsika hanovozana hery hanoherana ny fahavalo ary azahoana ny fandresena. Ireny Tompo aminao amin'ity anio ity, miankina amin'Andriamanitra mba azo antoka ny fiainam-pahombiazanao amin'ny mahafiainana kristianina azy. Amen. Andriamanitra Tompo tia anay tsara indrindra, misaotra anao izahay amin'izany lesona nomenao anay nio izany amin'ity maraina ity, anefa dia tianay manankina ny fiainanay eo am-pelantananao, ka ny teninao izay niraisinay nio any ampitombo anay anakaiky anay ho bebe kokoa, ka nalavitra anay amin'ny ratsy ary tsy hijery izay raha tsy ianao Kristy mpamonjy anay irery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Izay miaro ny fanasinay
Hallelujah.